Nasain'ny orinasa Airtel Madagasikara niarana fety tamin'ny tetsy amin'ny foibe ny tetsy Akorondrano tamin'ity androandroany ity ireo mpiasa amin'ireo orinasa eo anivon'ny village des Jeux. Hetsika fanentanana sy fampahafantarana ireo vokatry ny orinasa no isan'ny notanterana tamin'ity andro hafakely ity. Fanatetina. Fitbe teo anivon'ny foiben'ny orinasa Airtel Madagasikara tamin'ity andro ity satria dia nasaina iray faly ifankafantatra sy ifanerasera atao ireo mpiasa sy tompona ndraikitra anivon'ireo orinasa rehetra mivondrona ao anatin'ny village des Jeux etsy Ankorondrano. Nisy ihany koa anefa ny fampahafantarana ireo karazana vokatra tolotry ny mpandrara Airtel ho an'ireo mpanjifa sy ho an'ireo mety mbola ho mpanjifa. Zavatra efa nataonay mampita an'ilay hoe Madagasikara mpanondrazako Airtel tambazotrako dia tena hoe nampidirina ao anatin'izay koa ilay fanasana ilay mpiara-miasa rehetra manodidina ety amin'ny village des Jeux mahafantatra bebe kokoa mampafantatra izay samizay hoe hizavintsika mono eto dia sady ao anatin'izay manasa koa Airtel mampafantatra ny zavatra rehetrarehetra ny tolotra rehetrarehetra izay misy atao amin'ny Airtel na ny internet na ny Airtel Money sady ao anatin'izay manampy ny client koa mpanjifa koa anatin'ilay fanaovana an'ilay configuration ny téléphone fa misy zavatra fanampiana ilainy ao anatin'ny fampiasana izay tambazotra Airtel izay ampiasaina izay. Misy antony manokana ve hoe le ato anatin'ny manahoana le orinasa ivelany zany fa ny hoe ny ato anatin'ny village ihany maninona sy mianina le natomboka aloha le izy satria etsy no akaiky aloha natomboka amin'ny akaiky indrindra dia ny fiarahana amin'ny société efa misy 10 mahery ny ato anatin'ny manodidina ny Airtel natomboka amin'izay aloha fa ho avy ny manaraka koa. Tsy naodinona noho izany ireo mpanjifa mahafa-po satria dia nisy ny fanomezana natolotra azy ireo ka ny tale jeneraly Mike Saint Begagba mihitsy no nandray atana ny fanolorana izany. Nisy ihany koa ireo karazana lalao niarahana n'ireo sakafo niarahan-jara sy ny hetsika maro samihafa natao ka nampiavaka ity andro ity. Olona manodidina ny 500 arivo avy amina orinasa 50 teo eo no niraisy ny Airtel Madagasikara teo amin'ity taniny tamin'ity andro niavaka ity. Iny fanadidina koa tompoko lasy tompoko avy noentiko manakatona ny fampalalam-baovao-tsika tamin'ity hariva ity ary ihany koa entina mitrana ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.